Zeny amin'ny tsy fandriampahalemana any amin'ny Nitsidika na parafaravola iny fa Nitsidika ny mponina tetsy Andranofeno Atsimo androany. Rtoa Voahangy Rajaonarimampianina vadin'ny filoham-pirenena. Nitondra fanampiana ho an'ny vahoaka atao amin'ity kaominina ity ny vadin'ny filoha. Nandritra izao fitsidihana nataony izao. Mitoetrano ny fanohanan'ny vadin'ny filohan'ny Repoblika ny lafiny ara-tsosialy indrindra ireo zaza amam-behivavy sy ireo fianakaviana sahirana. Tafiditra indrindra ao anatin'izao fankalazana ny iray volany ankizy izao dia tonga nitsidika ny mponina teny Andranofeno Atsimo Rtoa Voahangy Rajaonarimampianina androany maraina. Tsy nandeha tanam-pola nefa izy ireo fa dia nitondra fanampiana ho an'ireo vahoaka ary olona miisa 900 no nahazo tombony tamin'izany. Vary, kilalao ary fitaovana entina anaovana fanadinana ho an'ireo ankizy hiatrika izany fanadinana izany rahampitso no nentin'ny vadin'ny filoha. Tsy ho fanamariana ny volany ankizy ihany fa amin'izao akatoko ny fetin'ny fahaleovantena zao ihany koa dia nizara kilalao mazava amin'ny alina ho solony arendrina ny vadin'ny filoha. Mba hanatsarana ny fampianarana sy ny endriky ny sekoly ihany koa dia nanolotra W miisa 100 ho an'ny EPP tao Andranofeno Atsimo ny delegationny ary narahana fanentanana ho an'ny ankizy izay nataon'ireo mpampilalao ao amin'ny okaloha. Vary 30 lasaka, menaka, savony, siramamy, voamaina, arendrina sy jiro, kilalao miisa 400, vatomamy ary fitaovam-pianarana sy akanjo no nozaraina tamin'ireo vahoaka n'Andranofeno Atsimo tamin'ity androany ity.